mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Izay no resantsika atao anatin'ity 20 minitra ity amin'ity laharana fa 770 sy 200 ny fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao. Amin'izao fa 20 ny volana jiona izao 120 sy 20 ary avy eto Antananarivo Madagasikara no anarahanao an'izao fitoriana izao. Ampitiavana, ampifaliana ary ampanetretena no izarana ny teny aminao indray amin'ity anio ity ary dia afaly miaona aminao indray faly miarabanao faly mitsidika ny tokantranonao ao anatin'izao fotoana izao izarana ny teny. Ny famindrapon'i Jesosy Tompo sy ny fahasoavany ho aminao ary ny fanamasina no hiasa hikasika ny fonony tsirairay avy anamasina ny tena, anamasina ny haina, ny fanahy tsy anatsiny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ka ho le fiangonana vonona ho amin'ny fampakarana ny tsirairay avy manaraka an'izao teny izao. Atao anatin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ity dia ny voizina dia ny fahamasinana, ny herin'ny azo fijaliana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fiverenan'i Jesosy, ny ivony ny fitoriana dia tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany. Tianay ianao tena iaona amin'ny tompo marina, tianay ianao tena tafaraisy tafakambana aminy, tafahavana aminy, iraikitra aminy ary tena hoe izy no lohany. Izay dia tsinitsinona, izay dia fitaovana fotsiny ihany fantsona hiampitanin'ny teny sy ny fahasoavan'ny tompo fa tsy izay no zavatra, tsy zahay no zava-dehibe fa i Jesosy izay ambaranay ho tena zava-dehibe ary ampitaina amintsika tsirairay avy. Androany dia andray an'izay teny izay tsika hoe mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Saoranantsika ny fitondrana-bavaka n'izao asa izao sy zahay izay mpiara-miasa voaray ny akon'ny teny izay afafy any amintsika mitondra fanafahana, mitondra fiainana, mitondra fanazavana ary misaotra ihany koa ny fampahirezana sy ny fanohanana-bavaka an'izao asa izao. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Lioka 7:5. Lioka 7:5 koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay zay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana ny zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo ho tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Hatreo maninona no toriana amin'izao fotoana iainantsika izao ty teny ity hoe mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Zany hoe raha tsorona dia izao, aoka ho hiteny aminao fa nibebaka ianao, aoka ho hiteny aminao ho tsapy eny aminao fa nibebaka marina ianao. Ny fibebahana dia tsy maintsy lalovana, tsy azo iodivirana raha toka dia hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra vitsivitsy reto. Lioka 7:7 izao no voasoratra: ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordany izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka. Maninona no itoriana ny fibebahana? Satria raha tsy misy ny fibebahana, tsy misy ny famelan-keloka. Ny fibebahana mialoha ny famelan-keloka ary ny famelan-keloka no ahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ahafahana manana ny fiainana mandrakizay. Asan'ny apôstôly 5:1-3. Asan'ny apôstôly 5:1-3 manabarana amintsika tsara hoe io fibebahana io tsy fantatro ianao fa amin'izao fotoana ohatran'ny zara raha herinao zany amin'ny fitoriana izay renesinao na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny internet na amin'izay eny atoerana eny ankalamanjana sy eny rehetrarehetra eny misy fa ankavitsiana. Nefa io no tokony votoatony ny fitoriana. Rehefa nandeha Jaona mpanao batisa dia nitory ny fibebahana. Rehefa tonga Jesosy Kristy teto an-tany dia nanambara izy rehefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebà ianareo famonoana ny elokareo azonareo ny fiainana famelan-keloka, azonareo ny fiainana mandrakizay. Petera ihany koa rehefa nilatsaka ny fanamasina teraka ny fiangonana dia nitory izy ary nitory teny dia nifantoka tamin'ny fibebahana ho famelan-keloka azona fiainana mandrakizay. Asan'ny apôstôly 5:1-3 dia izao no voasoratra: izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely.
manaraka asan'ny apôstôly toko faraky ambe folo andininy favalo ambe folo tanysaiko aminao aloha reo a dia hiditra mihitsy sika rehefa avy eo ohatrany ahoana am'izay ary zany hoe fiainana mendrika ny fibebahana zany asan'ny apôstôly toko faraky ambe folo andininy favalo ambe folo ary rehefa nandray izany reo dia nangina sady nankalazan'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana ahazony fiainana fibebahana ho famelan-keloka fibebahana ahazona fiainana mandrakizay zany io asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andininy faharoapolo asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andininy faharoapolo dia izao koa ny voasoratra ato hoe fanambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa miendrika ny fibebahana hibebaka hiverina amin'Andriamanitra hanao asa miendrika ny fibebahana raha tsy mibebaka isika tsy misy ny famelan-keloka raha tsy mibebaka isika tsy mahazo fiainana mandrakizay Petera faharoa toko fahatelo andininy fasivy Petera faharoa toko fahatelo andininy fasivy dia izao koa ny voambaran'ny apôstôly atao anatin'ny Petera faharoa toko fahatelo andininy fasivy Andriamanitra ozy izy dia mahary koa ary tsy avelany isy overy ianareo Petera faharoa toko fahatelo andininy fasivy dia izao ny voasoratra ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany tenysika hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao fa hiveriny Jesosy eny amin'ny raha olanitra laharana fahavalo amin'ny fitopolo sy roanjato tsika izao dia hoy tsika hoe mbola tsy tonga ihany ve Jesosy mbola tsy niverina ihany ve ny tompo fa ny tompo tsy mahela ny teny fikasana satria nahoana matoy izy tsy mbola tonga mbola misy mila amboarina ty amiko mbola misy mila amboarina any aminao mbola misy miaina tokony hiaina fibebahana sika ary amo vomendrika ny fibebahana satria efa eo ampotitry ny azo ny famaky ka raha tsy mamovo mendrika ny fibebahana sika dia ho kapaina ary ho atsipy any amin'ny afo tenin'Andriamanitra milaza an'izany ary famarinany tenin'Andriamanitra mila ampahafantarina antsika andininy fasivy Petera faharoa toko fahatelo ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany iso very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra apetraka amintsika tsara zany teny zany ary tena hoe ho fandinihan-tena sy fiatreretana inona ny atao hoe fibebahana ny fibebahana dia fiovam-po tanteraka transformation metanoia izy amin'ny teny grika zany hoe misy fiovana mihitsy ao ny fibebahana tsy hoe mifona androany fa nanao an'izao zavatra anankiray zao dia raha pitsonay dia mbola hifona fa nanao an'iny zavatra anankiray iny dia raha afaka pitsonay dia hifona fa nanao an'iny zavatra anankiray iny isaky ny mihetsika dia mifona amin'ny zavatra anankiray nataoko mifona zany fa tsy mibebaka fa ny mibebaka dia zao mifona ako amin'ity zavatra anankiray nataoko ty tsy haiko na halatra zany kolokolo zany lainky zany fijangajangana zany fangalaram-badin'olona zany fanaovana ody ratsy zany mifona ako ary resy lahatra fa ratsy ny nataoko tsy mendrika ako ary tsy hiverina amin'iny intsony fa andeha amin'ny lalam-baovao zay natao hoe fibebahana fiovana tanteraka raha raisika dia hoe ny fanday nivadika ololo transformation zany métamorphose zany ny métamorphose zany hoe tena niova ary tsy fantatra itsony lay izy mahafanday azy fa efa izy lolo dia hafa amin'ny fomba fiainana hafa ny zavatra ataony aiza ho aiza ahako aiza ho aiza ianao amin'izany fibebahana zany raisika amin'izay ary ohatrany ahoana ny tokony hovomendrika ny fibebahana maninona no mibebaka raha tsy mibebaka dia hoy ny voasoratra hoe efa potitry ny azo ny famaky ary zay azo tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo zao amin'izay ny teneniny ary nanontany olona ahoana ary no ataonay concrètement zany hoe tena ahoana fomba fiainako an'izany hoe fibebahana zany nanatona ny vahoaka andiny faraika amby folo hoy Jaune izay manana akanjo roa aoka anome ho an'ny tsy manana ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa anisany ahitana fa nibebaka ianao zany dia tonga dia tsorony fotsiny hoe manana akanjo roa ianao omeo an'izay tsy manana ny anankiray manako hoanina ianao omeo izay tsy manana vomendrika ny fibebahana zany inona ny dikan'izany rehefa nibebaka marina ianao zany dia lasa manam-pitiavana ary rehefa manam-pitiavana ianao dia mitsijo sy mameny hafa fa raha tsy mola nibebaka ianao dia anao ihany
tsy haiko efa akanjo zatony ao aminao ao, efa ao anaty armoire ao, efa akanjo kirarofiriny ao aminao ao, sakafo manahoana ny ao anatinao ao, efa misy loa efa tsy nohanina tsony a, fa dia ao aminao tehirizanao ihany satria tsy mihevitra ny hafa, tsy te hizara ho an'ny hafa, ao anaty fitiavan-tena, ao anaty fitiavana ny mombamomba ny tena sy ny manodidina, tsy hoe ny manodidina fa mombamomba ny tena sy ianao sy ny ankohonanao ireriany. Fa ny fibebahana marina, rehefa nibebaka marina ny olona dia mihevitra ny hafa izy. Rehefa mibebaka marina ny olona dia miova izy ka lasa manome, mizara. Fa tsy hoe izay manana akanjo roa aoka mola ietsiketsika mba azony akanjo telo, ietsiketsika azony akanjo efatra, ietsiketsika azony akanjo dimy, izay manana kohanina aoka mola hiezaka mafy a, ikofokofoka, ivavaka be, mbola azo be tabe ihany ho anazy. Tsia voalazany tenin'Andriamanitra mihitsy, izay manana akanjo roa aoka meo antsy manana, izay manana kohanina aoka anao tahaka an'izany koa. Zany hoe tsy ho aminao tsony ny fitiavan-tena, tsy ho aminao tsony ny fietreretana ianao rery, ianao ihany dia ianao ihany, ianao ihany, fa misy fiheverana ny hafa ao anatinao, misy fahafoizana ho an'ny hafa ao anatinao ao, ary misy fahonoana tena ihany koa. Satria zany hoe raha manana roa ianao zany dia omenao ny anankiray dia ray sisany ianao, fa ny ray zany dia ataonao mahampy anao. Zay ny apetraka ny ten'Andriamanitra, misy toetra mahony tena ihany koa, misy toetra janona mahonina zany amin'izay ananana. Faharoa, inona koa ny voa anankiray resahany? Avy ny mpamory hetra. Ny mpamory hetra dia nanontany, inona koa ny tokony ataonay? Dia ozy izy, aza mampandoa mihoatra noho izay tokony notendrena alainareo. Misy mpamory hetra manaraka eto, miasa any amin'ny impôt, miasa any amin'ny contribution, raha Jesosy Kristy tompo marina ianao, mandehana amin'ny fahamarinana. Izay tokony alohan'ny olona ihany no aoka asaina alohany. Aza mampandoa mihoatra, na ihany koa hoe atao kelikely le aloha fa tsy miditra any amin'ny kitapo-bolam-panjakana fa lasa any am-paosinao. Tsy mety zay, tsy voamendrika ny fibebahana zany. Anio raha kasihan'ny tenin'Andriamanitra ianao, aoka anao andeha amin'ny fahamarinana, raha te hiditra amin'ny fanjakana lanitra ary tsy te ho kapain'ny famaky ka ho any amin'ny afo, fa atsaharo amin'izay ny kolikoly, atsaharo ny tikely, atsaharo ny alatra sy ny fanaovana fraudy. Mampahatra ny firenena dia zao, ny hetra tsy alohan'ny mpandohetra na alohan'ny ampahany fa tsy miditra any amin'ny kitapom-bola fa lasa any amin'le mpandray any letra. Zany hoe tsy misy fanamarinana marina hoe tonga ho tondra fampatroana ho an'ny rehetrarehetra. Misy taona eny Brao eny any amin'izay lentsika eny dia misy hoe guichet unique, eo ihany ny fandoavam-bola, ary aza miala eo raha tsy voaray fanamarinana fa nahalovola ianao. Fa raha toa ianao zay ka tsy nandoa teo ary tsisy fanamarinana nahalovola ianao dia any amin'ilay olona samy rery iny hanazy dia ivokisana. Mivavaka nefa, milaza fa kristianina nefa, milaza fa zanak'Andriamanitra nefa, tsy mety zany. Mila miova ary mila mamovo miendrika ny fibebahana izay asaina aloha ihany no aloha, ary rehefa aloha dia mandoa fanamarinana fa nandoa. Tak'izany napetraka ho antsika tsirairay avy zany izay manana ny fanahy masina ho fahazavana mba hamosala amin'izany. Manarak'izay dia misy koa ato tenin'Andriamanitra dia miteny izy, tonga koa ny miaramila, inona ny tokony ataonay? Dia hoy izy hoe, aza mitoto foana amin'olona ary aza miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo. Ho an'ny miaramila izay nibebaka ary nanolo tena, aza mitoto foana amin'ny olona, aza miampangalainga mianina amin'ny karamanareo. Zany vo tokony ho hita ihany koa zany, satria amin'izao fotoan'izao ny mety hoe noho ny fahasairana zavatra manahirana dia lasa miapanga olona fotsiny olona tsy nanao ratsy lasa hipangana, lasa hidina, lasa alefany am-ponja. Tsy nisy famotoptorana tsara natao akory fa zavatra ambadimbadika, mety fanisisihana vola dia nanenjika olona dia nanidy olona fotsiny satria manana fahefana ny dinany zany nefa tsy nanao ratsy olona io ary tsy meloka. Aza maka mitoto foana dia manao hoe extorsion, zany hoe maka vola aman'olona noho ny ato zavatra anankiray, maka vola any aman'olona mba hahafahan'le olona anankiray manao asa salamizao, na hoe hahafahan'le olona anankiray amivoaka amin'ny zavatra namatorana anazy amin'ny nanenjehana anazy, dia rehefa manome vola ilay olona dia tsy enjehana tsony izy. Hoy koa izy hoe mianina amin'izay karamanareo, mianina amin'izay karamanareo. Fa tamin'izany fotoan'izany zany dia tsy mianina tamin'ny karama ny miaramila fa tsy haiko, nisy kolikoly nisy tsolotra, nisy tsy haiko hoe zavatra tany ambadibadika rehetrarehetra tany, mbola mandaitra amin'izao fotoan'izao zany. Dia tena mila mipetraka izay hoe amovo mendrika ny fibebahantsika tsirairay avy. Ato amin'ny Efesianina toko 4,
lavalava ny Efesianina toko faefatra fa angatahako vakianao ho toy any ao aorianan'ity resantsika ity. Efesianina toko faefatra andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny toko fahadimy andininy fahaenina. Efesianina toko faefatra andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny toko fahadimy andininy fahaenina andininy fafito. Angatahako vakianao akanao lesona ihany koa zavatra pratika zay nangalatra ozy izy aoka tsy angalatra tsony fa hiasa amin'ny tenany mba hisy anapin'ny hafa aoka esory eo aminareo langy fa samy milaza marina amin'ny namany avy mba tena hoe tsy hoenao no tranondainga moa za filazan'ny malagasy azy tsy fiainanao ny laika fa azarana fotsiny tena hoe entin'ny fahalangana. Misy fotoana efa nyteneniko tamin'ny fitoriana zany tsy haiko na tamiomanana fitoerana teny akafa dia hoe ny toerana andehananao eo alaroby eo anao no miresaka amin'olona renao miresaka amin'ny telefonina tena mbola tia mery mandrosy vato zao e ao anatin'ny langy nefa ianao milaza kristiana nefa ianao milaza fa zanak'Andriamanitra. Tsia mila miova amin'izany rehetrarehetra zany zay nijangajanga aoka tsy hijangajanga intsony, zay nangalatra aoka tsy hangalatra intsony, zay tao anatin'ny tsy fitiavana aoka mela heloka, zay tao anatin'ny teny maloto aoka tsy teny maloto intsony, zay rehetrarehetra tao anatin'ny maizina aoka andehan'ny mazava, zay ao anatin'ny fahatezerana aoka tsy ho tratran'ny masoandro miletika ny fahatezeranao. Rehefa atory ianao ataovy azonao antoka hoe tsisy fahatezerana mitoetra, ataovy azonao antoka hoe tsisy fialonana sy lolopo aman'olona, fa teo ny anana voamendrika ny fibebahana satria raha vao tsy mibebaka dia zay le voalaza teo. Inona raha ny vahaolana? Ny vahaolana dia izao, raha te hamovo tsara ianao voamendrika ny fibebahana teo dia tsy hoe mandorakitra vola madio be rehefa alahady na rehefa sabotsy, tsy hoe mandeha manao asan'Andriamanitra, fa Jesosy natoroko anao. Lioka Jaona toko 5:10 andininy voalohany sy ny toy andretrarehetrany, izao ny tena voaloboka ary ny raiky ny mpamboatra, zay miray amiko ianareo ny sapany zay miray amiko dia mahamoho be izy, ary mba hamoaza bebe koa dia molokantsanana izy mba hamoho be. Miraike tamin'i Jesosy ianao, tsy tiako ianao iraikitra amiko, tsy tiako ianao iraikitra amina pastera, tsy tiako ianao iraikitra amina mpanompon'Andriamanitra. Izay dia fitaovana ihany, izay dia mpanompona manao ihany, izay dia mpanompo rahalahy nabavinao ihany, fa ny iraiketanao dia Jesosy Kristy zay torianay, zay ambaranay aminao. Akaiky ny fotoana, akaiky Jesosy dia hiverina, izy no tena voaloboka, ary zay miray aminy dia mamoha be, fa zay tsy miray aminy dia ho kapaina dia atsipy any anaty afo, tsy vazivazy zany. Indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fanavotana. Tiany Jesosy ianao matona andrean'izao fotoana zao, ialao ny fanao ratsy rehetra, ialao ny fijangajangana, ny fangalara-badin'olona, ny risoriso, ny langy, ny kolokolo, ny tsy fahamarinana, ny tsy famelan-keloka, ny osika, ny fraude, ny zavatra maro tsy ankasitrahan'Andriamanitra rehetrarehetra, miverena amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa mibebaka Zakaiosy dia izy hoe indro ny antsasaky ny fananako omeko ny malahelo, ary raha misy azoko tamin'ny tsirariny dia onerako avy efatreny. Zany ny voamendrika ny fibebahana. Raha misy zavatra azonao tamin'ny tsirariny ao an-trano ao, manolontsainanao ny fanamasina, ndana avereno iny amin'izay tompony, ndana amidio iny dia omeo an'izay tokony hanomezana anazy. Raha misy zavatra tehirizinao, tsy ambininy ianao raha zavatra tamin'ny alahelon'olona ny tehirizinao aminao, tsy ambininy ianao raha zavatra azonao tamin'ny tsirariny mbola tehirizinao ao, fa misy ange réparation rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, misy ane restitution rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy hoe mibebaka dia mibebaka fotsiny dia zay, fa rehefa nibebaka Zakaiosy dia zay ny vo nataony. Inspecteur des impôts io, olona nanambony nanana zavatra betsaka io, fa na tsy ary izy betsaka ny tena hoe tsirariny ataoko ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Raha misy azoko tamin'ny tsirariny onerako avy efatreny. Taka izany koa le zanak'Adala ny voamendrika ny fibebahana dia dadan'izay sambatra sy ny mpiara-miasa aminy sy ny zanako ny rahalahako anankiray, fa za ty dia nanianiko soa raha tsy afaka hoaniko, dia mbola mipetraka eo ihany. Ny fibebahana dia misy hetsika atao, lasa izy dia nakany amin'ny rainy. Rehefa tonga tany amin'ny rainy izy ny aiky ny fahotany izy, ary ny tena izy hoe mba raitsy ho isan'ny mpanomponao ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsinitsiny, any ny fiaingany, ny fonao ve mangorakoraka, ny fonao ve torotoro, ary ny aiky ny fahotanao. Tenenin Jesosy amin'ny fiangonana atao Efesosy, sao dia mitentsika misy matsy miteny tsy toriana ho amin'ny fiangonana tsony zany fibebahana zany, zany fibebahana zany tsy ho an'ny fiangonana zany fa ho an'izay tirisa, ho an'ny olona tsy mpino. Fiangonana fito ny tao anatin'ny Apokalipsia, tao anatiny io dia niteny Jesosy amin'ny Efesosy, mibebah ianao
tsarovo ny toeranao fony tsy mbola lavo ary manaova ny asa voalohany raha tsy mibebaka ianao dia ho tonga aminao ary amindra fanaovajironao hiala aminy zany hoe ho an'ny fiangonana mihitsy io ankehitriny ny andro famonjena ankehitriny ny andro fanavotana manatonan Jesosy fa mbola lera zao manatonan Jesosy fa mbola fotoana zao raha iveriny ianao dia ahoriny tsara raha iveriny ianao dia ho raisiny ary ho avela ny elokao noho ny fibebahanao ho fianony ny fanamasina ianao ary omeny hery ianao tsy iverenanao amin'ny fahotana tsony fa andeha amin'ny fahamasinana sy amin'ny tahotra an'Andriamanitra ianao noho ny fahasoavana rery any noho ny herin'ny fanamasina izay mitoetra ao anatinao fahasoavana sy fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana amen